Istina dia zahay food lovers kokoa daholinareo ndao andramana afakely indray noentinay anareo androany satria anao testa garage anankiray malaza be zay aty Ampasapito aty ambanimbany Chauvenazany misy azy mikoja fahalalany olona azy fa ny tena anarany dia au garage dia atindray zany nareo noentinay androany ato le toerana dia andao are tonga soa eto amin'ny au garage dia garage anankiray kojakoja fiarakodia zay efa nandritry ny 12 taona. Mampiavaka azy amin'ny garage rehetra dia izy ho an'ny daholobe ary misy ny atao hoe salle de prière. Ny entretien automobile zany ataonay hatrany amin'ny tour mécanique ary koa misy ny carrosserie peinture. Misy koa nefa ny ankoatran'izany dia monsieur spécialisé indrindra koa zay amin'ny boîte automatique. Tantarainay anareo amin'izay hoe inona no mampiavaka an'izany atao hoe au garage aty Ampasapito. Voilà, au garage zany dia garage anankiray eto Ampasapito ato dia ato anatin'izay zao ato anatin'ny atelier de réparation zareo manao ny asa rehetrarehetra manodidina ny réparation sy kojakojana sy entretien na fiara. Dia izy efa manana traikefa efa taona maro dia maro satria efa 12 taona zao no nateto Ampasapito ny au garage. Iaraka izay traikefa izay ny zareo efa certifié daholo ny olona rehetra miasa ato na ny mécanicien na ny technicien raha tsy diso papadiana efa nisy nalefa tany ivelany mihitsy nanao fiofana zay mihitsy nalefa tany ivelany nanao formation mba ahafahana natao fampiakarana ny faripahaizana. Dia ankoatran'izay zany ny zavatra ataony ato amin'ny garage izy tena atelier be mihitsy dia manana machine be dia be zay ho asehoanainareo moa rehefa eo. Misy machine be dia be hatramin'ny tour mécanique ka hatrany amin'ny tarage injecteur sy ny banc d'essai tarage injecteur électronique ny atao amin'ny garage. Dia manao koa zareo diag électronique ho anareo zay matahotra hoe mividy boîte automatique dia faly zay mampandray anareo fa atao amin'ny au garage zany dia mahavita zato isan-jato ny réparation na boîte automatique. Ankoatr'izay koa dia manao ny asa rehetra mahakasika manodidina ny peinture izy. Ao anatin'izany ny redressement anatole, ny masticage dia hatramin'ny peinture. Mandray vidy ianao zany atao amin'ny au garage. Sady efa level be ny fandokoana zareo satria ato zany anisany hoe toerana farak'izay ngeza indrindra fandokoana raha mbola eto Antananarivo. Rehefa tonga eto amin'ny au garage ianao zany dia voaray an-tanana tsara ianao satria ny service-ny zareo eo anelanelany amin'ny service any amin'ny concessionnaire sy ny aty amin'ny garage kelikely. Dia ianao nefa misadapta amin'ny fahafamividinao izy amin'ny resaka pièce sy amin'ny resaka torohevitra. Sur mesure zany le izy raha ohatra nareo hoe pièce d'occasion tianareo atao dia afaka manao an'izany izy. Ohatra hoe pièce vaovao afaka manafatra koa zareo ninina pièce tediavinareo. Dia nahazo fiara-miasa na partenariat niaraka tamina toeram-pivarotana pièce d'origine maromaro zareo tamin'ny nanomboka zao dia officiellement zany nilazainay anareo anreto marika na fiara ireto zay miara-miasa miaraka amin'ny au garage. Tafiditra anatin'izany ny Toyota, Mitsubishi, ny Suzuki, ny Ford dia zany rehetrarehetra zany dia pièce d'origine ary montage gratuit raha ao amin'ny au garage nanafaranao ny piècenao.
dia tena nanamarika ana papadina ny sécurité ie satria matetika isika matahotra le mandeha amin'ilay garage somary kelikely reny hoe very ny entana fa ato moa zany hoe manana etika zareo kristianina daholo dia tena hoe garantie 100% fa tsy very na fanjaitra anankiray na tony lambalamba tony ary ny taraiky eo dia tsy very ny entanao. Ny ato amin'io garage zany dia migarantira feno mihitsy ny mahakasika ny fiaranao satria raisiny an-tanany misy atsony zareo réception zay raisiny an-tanany ny fiara dia tsy misy zavatra eritreretinao tsony amin'iny fa vita ny anaran'iny vao tonga amin'ny récupéranazy ianao ao anatin'izany izay fanarahana reo zany ohatra ny amboroto ny embrayage-nao dia mitrato le izy dia tsy miboroto tsony ny mivoaka vato. Androany le izy miboroty dia rapitso le izy tsy miboroty tsony. Raha sanatria le izy mbola miboroty rehefa lainao dia soloa zareo. Dia soloa zareo atao amin'le tsy miboroty tsony. Satisfait ou remboursé zany nareo. Fehany satria moa zany clé en main zany ato tena hoe vitan zareo daholo dia andao anamboatra tomobile aty amin'ny au garage. Andao andramana zany fanamboarana tomobile aty zany andao andramana ny fanasana tomobile andao andramana ny fandokoana tomobile atao amin'ny au garage dia aza misalasala miteny aminay hoe nanahoana ny expérience anareo na efa taty nareo ao amban'ity vidéo ty. Fary mandray anao izay eto amin'ny lavage eto amin'ny migoja vao tonga ianao dia misy mandray anao ara-dalàna eto aminay dia ataontsika réception technique aloha ny tômôbila anao dia jerena hoe inona avy ny zavatra ao anatin'ilay tômôbila inona mandeha sy tsy mandeha dia rehefa vita izay dia miroso amin'ny asitsika fanatanterahana ny lavage dia io lavage io misy karazany anankiroa dia ny lavage extra sy ny lavage tsotra. Ny lavage tsotra no hazavaintsika ny lavage tsotra dia marakaraka ny pièce ohatra hoe anatiny ivelany châssis moteur dia ny extra nzay ny ivelany dia ny ao anatin'ny rehetra zany hoe ny seza ny moquette ny plafond dia ny moteur dia ny châssis dia rehefa manao an'ilay anatiny zay dia mampiasa produit ho an'ny spécialement ho an'ny lavage extra io mampiasa insecticide zay analana ny bibikely ao anatin'ny tômôbila anao dia mampiasa fanadiovana tableau koa zay anadiovantsika ny tableau zany hoe averintsika mangirana mihitsy zany ny tableau anao ohatry ny tamin'izy vaovao. Efa tonga aty amin'ny lavage extra atao amin'ny au garage zany tsika zao araka nampanantenanay teo hoe diovina kely ny fiara fa feno raha mahafadraona ao anatiny. Raha mahafadraona zany kadratra raha tsy fantatrareo. Dia omeny seza kely nareo rehefa tonga aty amin'ny au garage misy seza kely dia afaka mitazana nareo zany tsy zavatra fena mihitsy fa tonga dia eo nareo mijery an'ilay fanasana tomobile. Efa vita zany zay ny ivelany dia ny anatiny indray zao nataon'zareo dia misy karazany firy moa zany lavage ato papaty? Misy karazany maromaro zany ny lavage atao amin'ny au garage fa ny anay safidinay le lavage extra zany tafiditra ao anatiny daholo ny lavagena châssis ny lavagena intérieur extérieur moquette sy ny moteur. Zay no safidinay dia zay no totaly 9,000 na 60,000. Dia ankoatran'izay misy koa ny lavage simple zany hoe ohatra hoe motera fotsiny tianareo sasana na tianareo sasana ny ivelany fotsiny na ny intérieur na ny moquette na châssis dia reny zany afaka atao par module indray izy. Voilà dia farany zareo tsy vitany hoe manao lavage
fa zareo koa afaka manao désinsectisation Ie. ny fiaranao Zany satria hoe? zay zao a angataka an'izay a satria feno raha mafadraona Feno kadradraka zany ao anaty tômôbila satria nareo zao raha mananjanaka ohatranay a dia misakafo anaty tômôbila ny ankizy a dia feno kadradraka mandehandeha ao anatiny dia zareo manao an'izay a ankoatr'izay koa manala fofony izy a ho anareo izay mpitaingina an'ilay taxi zao no tena misy fofona. Ankoatran'ny aspirateur a dia misy an'ity appareil avy leta be ity indray a tourne-dos ny anarany a dia izy zany a manadio mokety zany hoe trohany daholo a dioviny daholo a le ao anatiny zareo ary afaka makany an-trano anareo zay hoe manana tapis na mokety na seza tianareo diovina dia manao an'izay koa zareo a dia miraraka ato ambany ato daholo a le fako rehetrarehetra anareo.